ne sentez pas la puissance de Dieu. Sampanareo va ner C'est la puissance de Dieu dans cette église herin'Andriamanitra eto amty fiangonana ity. et dans cet évangile que nous prêchons Amty filazatsara zay torina qui ity transforme ces personnes, zay manova ity olona les ity pécheurs, mpanota à devenir des saintes tonga pour Dieu. olona masina ho an'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Elle les baptise avec sa puissance. Ary izy manao batisa avy amin'ny alalan'ny Elle heriny. confirme sa parole. Ary izy mantanteraka ny Le teniny. baptême du Saint-Esprit, Batisa fanahy masina. le jour de Ny Pentecôte, andro Pentekosta. ce n'est pas une expérience de 1000 ans passés seulement, Fahasapahana tamin'ny arivo taona lasa ihany. mais c'est une expérience présente de chaque église instruite, établie par Dieu. Sa fahasapahana mbola azo ny fiangonana zay naorin'Andriamanitra Et ihany vous koa. devez juger. Ary ianao koa teo tsara. Si Jésus n'est pas dans une place, Raha tsy ao amin'izany toeran'izany, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, raha tsy misy fanahy masina le c'est toerana, mort. dia maty sa toeran'izany. Ara-pomba. Gloire à Dieu. Nefa voninahitra ao n'Andriamanitra. Jesosy tonga eto. Il fait son métier. Ary izy manao ny Il asany. fait son spécialiste. Izy manao ny Il fait fahaizany. son art. Izy manao ny Et ça de raharaha. sauver des âmes. Ary mamonjy fanahy izy. Et plus que ça, Mihoatra noho il izany, les baptise manao batisa olona avec le izy Saint-Esprit. amin'ny fanahy masina. Alléluia. Alléluia. Et des plus grandes choses, vous allez Ary voir. mahita zavatra lehibe ianareo Par la puissance amin'ny alalan'ny du hery Saint-Esprit, fanahy masina qui est le même zay tahaka qui est ny descendu ici. efa nidina Le teto même qui est descendu dans le tahaka jour de n'ilay nidina Pentecôte. taloha tamin'ny andro Pentekosta. Alléluia. Une église Fiangonana sans le tsy Saint-Esprit misy fanahy est masina mort. dia maty. Et Jésus n'est pas là-bas. Ary tsy ao Jesosy. Parce que Jésus travaille Satria miasa par le Jesosy Saint-Esprit. amin'ny alalan'ny fanahy Il dit, masina. moi j'irai, Hoy izy hoe andeha mais je vous envoyerai le Paraclite, ao lefako anareo fanahy masina. le Saint-Esprit, Fanahy qui masina demeurera avec vous, zay petraka aminareo. qui sera en vous. Toetra Et c'est aminareo. lui qui va porter des convictions sur le monde. Ary izy no hitondra fiaikaina ho an'izao tontolo Et la izao. chair ne vaut rien. Ary nofo dia tsy C'est nitsiny. l'Esprit qui donne Ny la vie. fanahy no manome aina. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu, Ary ny tenin'Andriamanitra étudiée par intellectuels, zay ianarana ara-tsaina sans le tsy Saint-Esprit, misy fanahy ça masina porte du jugement. dia mitondra fitsarana Il ne zany. vaut rien. Ary tsy mahavita Mais ninana grâce à iny. Dieu, Fa no ny que le fahasoavan'Andriamanitra Saint-Esprit, dia miasa Et fanahy descendu à masina Madagascar. midina eto Madagasikara. aujourd'hui, Androany de quoi? tamin'ny firy androany? Le 21, Androany ndraiky amby roapolo desambra. Roa amby roapolo desambra 22 nga. décembre. Roa amby roapolo desambra. 1922. Alléluia. 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 Ça nous porte de joie. Mitondra fifaliana ho anay Ça, zany. c'est le commencement. Satria izao ny fanombohana. Ayez soif. Aoka angeta eto Aimez tompoko. Dieu. Tiavo Andriamanitra. Et soyez convertis. Aoka hiova fo. Soumettez au Saint-Esprit. Ataovy ampelatana fanahy masina Soyez ataonao. bénis vous-même. Aoka ho tahiny ianao. Et vous serez une bénédiction à votre pays. Ary ianao koa dia tonga fitahina ao an'ity Parce que sans le Saint-Esprit, satria raha tsisy fanahy tous masina va être perdu. very daholo sika rehetra. Mais Dieu va sauver. Nefa Andriamanitra no monjy. Pourquoi? Nahoana? Que Jésus va retourner. Satria iverina Jesosy. Il a dit il va préparer son épouse. Hoy izy hoe manomana fampakaram-badiny Et izy. son épouse, c'est la vraie église. Ary ny vadiny dia Pas tena l'église fiangonana. formale. Tsy ny fiangonana ara-pomba. Mais sont les membres, sont les croyants qui sont convertis et sont remplis par le Fa Saint-Esprit. ireo mpino zay efa niovafoka feno fanahy masina. Nous autres, nous sommes le corps de Christ. Isika izao no tenan'ny Et Kristy. chaque personne Ary ny olona tsirairay qui a avy expériencé le vrai zay salut, manana fahasapana amin'ny famonjena. le Saint-Esprit en lui, Ny fanahy masina ao aminy compose le vrai corps de Christ, dia ireo no mahatonga ny tenan'ny Kristy. l'époux de Christ. Ny fanambadian'i Kristy. Et Jésus-Christ viendra Ary ho avy pour Jesosy prendre son épouse mba handray ny pour la fanambadiana vie éternelle. ho any amin'ny fiainana Mais mandrakizay. tous les autres, Ary ny hafa rehetra ils iront à any l'enfer amin'ny elo ireny. où il n'y aura aucune termination de Ary leur, any tsisy farany fijaliana. de leur souffrance. Ny fangirifirina. Dieu vous aime, mes chers amis. Tianao Andriamanitra rehefa Il vous malala. donne des preuves. Mameno profo Ces izy eto. personnes peuvent ignorer. Ary azo hovana ny Ces olona. personnes, quelle raison on a de ne pas dire la vérité? Ary ahoana moa ny tsy lazatsika ny marina. Qui peut dire des mensonges Iza no afaka andainga d'une pulpite sacrée? eo anaten'ny toerana tahaka an'izao Et zay dans vao le nom de masina Christ. amin'ny anaran'i Jesosy. Personne Tsy misy afaka andainga donne eto. des témoignages réels. Vavolombelona marina ireny. Grâce de Dieu, Fahasoavan'Andriamanitra. puissance de Dieu, Herin'Andriamanitra. faite sur des hommes Nataony amin'ny olona na vehivavy na lehilahy. Alléluia. Lehilahy. Et ce que Dieu a fait pour les autres, Zay nataon'Andriamanitra ao ny hafa il ary. va faire pour vous. Ao ataony aminareo koa. Mes chers amis, Ny hafa malala. ouvrez votre cœur Voareo ny fonao. et prenez votre partie de Araitsy ny bénédiction. anjaranao avy amin'ny Ne soyez fitahin'Andriamanitra. pas dehors, Aza ho any velany reny. dehors de la Azo bénédiction, any velany fitahina. dehors de la vraie Any église. velany tena fiangonana. Venez ici, Tonga ava re. entendez la parole, Ianoy ny tenin'Andriamanitra. prenez la vie, Raisy ny fiainana. soyez prêts. Aoko ho vonina. Jésus viendra, Ho avy Jesosy. la fin du monde terminera. Ho avy ny faran'izao tontolo izao. Et bénis-lui
ce qui est prête zay vonina dia ho tahiny, et ce qui est sauvé zay voafonjy, et qui est un membre du corps de Christ. izay anisan'ny tenan'i Jesosy Kristy. Ce que Dieu a fait pour les autres, Zay nataon'Andriamanitra ho an'ny hafa il a soif à faire pour vous. dia mangateta koa izy ianao Sans izany aminao. exception, Tsy misy avakavaka. la seule chose que ceci en a fait, Zavatra zay nataony tamin'reto on a eu le courage dia nanana herim-po izy d'accepter, andray de croire. ino On a eu soif à Dieu. nangatetan'Andriamanitra On a izy dit nous sommes fous de rien qui est formalité. dia hoy izy hoe adala tamin'ny zavatra zay efa C'est tsinitsinina les izay paroles des hommes. ny Nous tenin'olombelona. avons besoin de Dieu. Mila an'Andriamanitra izay Nous avons soif de notre salut. mangateta amin'ny famonjenanay izay. Nous voulons être sûrs que nous sommes sauvés. Tianay raha mba azonay antoka ny Nous voulons famonjenanay. la grâce de Dieu. Tianay ny Nous fahasoavan'Andriamanitra. voulons un évangile qui est réel. Tianay mba azo ny filazantsara Il marina a la puissance de nous zay sauver manana hery hamonjy anay et de nous délivrer. ary hanafaka anay. C'est après on a reçu Jésus. Aoriana niraisana Ils Jesosy sont venus jour après l'autre. dia tonga isan'andro izy ireo Chaque fois les portes ouvrent. dia mivoy varavarana Ils venus. dia tonga eto Les izy autres fermaient même leur magasin. na dia nandrindrina trano varotana Parce que sanany. qu'est-ce qui gagne l'homme? Fa inona moso azony Qu'est-ce olona, qu'il bénéficie? inona moso Il azony olona gagne tout le monde. raha azony azo tontolo zao Mais il perd son âme. nefa very ny Mon fanahy. cher ami, Rehefa malala ce monde va rester toujours. ity tany ity dia hijanona Vous eto allez ihany. prendre rien avec vous. Tsy atona ninana inona ianao Mais vous avez besoin de Dieu. rehefa mila an'Andriamanitra Alors, ianao. ses frères et ses sœurs, Rehefa malala reo raha ils lasa ont nabavy reo découvert leur cœur. dia nisokafany Ils fony. sont venus jour après l'autre, Tonga eto isan'andro izy entendu le vrai évangile, nareny tenin'Andriamanitra marina, accepté avec foi. nandray tamin'ny finoana On a oublié les choses formales. no adinony ny zavatra ara-pomba rehetra, On a cherché la réalité. tadiny marina izy. Et parce qu'on a ouvert leur cœur, Ary rehefa sokafany fony et on a entendu un vrai évangile, dia nare filazantsara marina izy. prêché par la puissance du Saint-Esprit, Nopirina tamin'ny alalan'ny herin'ny fanahy et par la masina grâce de Dieu, ary noho ny et par fahasoavan'Andriamanitra un serviteur envoyé de Dieu, ary mpanompon'Andriamanitra ny iray qui peut vous transmettre la grâce zay afaka hanome anao ny fahasoavana par son prédication, avy amin'ny alalan'ny qui toriteny est unie, onctionnée par le zay Saint-Esprit. nampiasaina avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Alléluia. Et on a réussi. Dia naomby zany C'était pas quelques jours passés. ngamba tsy tamin'ny andro lasa Ils sont ihany devenus fa vos. ity izy zao fa lasa olo Et vaovao. Jésus demeure dans leur cœur. Ary Jesosy monina ao ampony. Pourquoi vous restez pauvres de la grâce de Dieu? nareo tompoko no ahantra amin'ny Pourquoi vous fahasoavan'Andriamanitra. êtes liés avec les traditions de l'homme? Nahoana ireo no fatorany fampianaran'olombelona. Pourquoi vous avez peur de l'homme? Nahoana ireo matahotra olombelona. Le type de l'homme. Nahoana ianareo matahotra Ce ny que vous avez besoin. fitongonona ataon'olombelona. Le salut Zay ilainareo tompoko et dia ny famonjena. l'assurance de salut Zany no atoko ny famonjenanao et le Saint-Esprit. ary ny fanahy masina zany. On va chanter notre chant. Hiara hira isika. Aïe, Jésus, aïe. Ai Jesô ai si. Ai Jesô ai si. Topo pamore. Inadia. Amondia. Alléluia. Les autres ont dit, on veut dire, comme on a dit dans le temps à Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire? Ny sasany tamin'ny andro navelomany Petera dia nanao hoe inona no ataonay. Êtes-vous convaincu? Moa ve resy lahatra ianareo. Vous demandez la question, Ianao mangamy-mantany. qu'est-ce qu'on peut faire? Inona no tokony ataonay. Je vous dis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Zany ilaza aminareo inona no tokony ataonareo. Les mêmes versets, les mêmes paroles que Pierre a dit à Ao amin'ny d'autres. andiny soratra masina zay Petera ihany. Repentez-vous Mibepa ianareo et izy. soyez baptisés Ary eo ko atao badisy. et vous recevrez Ary ianareo andray le Saint-Esprit. fanahy masina. Vous dites, j'étais baptisé quand t'es bébé. Hoy nga ianao efa natao badisa tamin'ny fahazasy. Pierre n'a pas dit comme ça. Petera tsy nilaza Il a dit, zany. il faut repentir avant. Hoy tokony hibebaka aloha. Il faut être sauvé avant. Tokony vovonjy aloha. Jésus a dit, tout ce qui croira Hoy Jesosy hoe zay mino et sera baptisé. no atao badisy. Vous avez besoin d'être croyant avant. Tokony hopino anao aloha. Comment vous pouviez être croyant comme bébé? Ahoana anao tonga anao hopino mbola Vous zaza étiez kely un anao. petit ange. Zaza anjely kely anao. Si vous lisez votre évangile, Jean chapitre 3, Raha vakinao amin'ny baibolinao amin'ny Jaona fahatelo ils disent clairement dia lazay mazava que tsara Jésus était un homme fa Jesosy tany enona et il baptisait beaucoup de gens. nanao badisa olona Mais maro. dans le même temps, Fa tamin'izany andro dans zany les any autres
place, tany amin'ny toerana hafa on a koa dit que des enfants sont pour amener à Jésus. dia hoy niteny hoe nitondra zazanakeo amin'ny jesosy izy Mais ireo jamais il les a baptisés. kanefa tsy nataony badisa Il les a velively bénis. fa nametrahany Il tanana a dit dia mitahiny c'est comme ceci, la hoy izy sienne. hoe any tahaka nytony ny fanjakan'ny lanitra Qu'est-ce qu'on a fait les enfants? inona nataony zaza moa On n'a pas besoin de baptême. tsy mila badisa ny zaza Ce sont des anges. anjely ireny Que ce sont les enfants des païens. na dia ny zanaky ny mpanompo sampy aza Mais la parole de Dieu dit, fa hoy ny ten'andriamanitra hoe c'est le salaire du péché qui est la mort. ny fahafatesana ny tambony ny ota Et il dit la parole de Dieu, hoy ny ten'andriamanitra koa hoe chaque homme sera puni pour son péché personnel. dia voasazy avy amin'ny alalan'ny otany tsirairay avy Vous seriez jugé ho tsarainy ianao pour votre péché avy amin'ny personnel. ota nataonao irery Et any Jésus a prêché. ary hoy jesosy hoe Il a dit, répentez-vous, beba ianareo parce que le royaume de Dieu approche de vous. fa efa manakaiky anareo fanjakany Jean-Baptiste lanitra a prêché. hoy kio jana mpanao Il a badisy dit, répentez-vous, mibeba ianareo parce que le royaume de Dieu fa efa approche de manakaiky vous. anareo Et fanjakan'andriamanitra soyez baptisés ary oka atao badisa ianareo après que vous répentez. ao arina ny beba Il y avait anareo beaucoup qui sont repentis. betsaka rehefa mibebaka Il les a acceptés. dia nandray azy Il les a baptisés. dia natao badisy Mais les autres, fa ny sasany qu'on n'a kosa pas encore repenti, mbola tsy mibebaka il les a dit à Azafadi, hoy izy hoe azafady je ne peux pas vous baptiser. kanao badisa anareo Je aho ne peux pas participer dans votre péché. tsy afaka takombakomba anareo amin'ny ota Allez anareo repentir. mandeha mibebaka aloha Allez porter des mandeha fruits, mitondra voa des preuves profo qui montrent que vous avez repenti. zay milaza fa efa Et mibebaka après, ianareo venez à moi. ary rehefa orinan'izay miverena vous ty baptiserez. amiko dia ataoko badisa C'est ianareo pour ça que Jésus a dit, zany lazany tout jesosy ce hoe qui croira, zay mino parce que si vraiment vous allez croire, satria raha tena marina fa vous mino allez anao obéir, dia tokony akatoy vous ianao allez donner votre cœur à Jésus, ametraka fonao amin'ny jesosy qui ianao est mort pour votre zay péché. maty ho an'ny otanao Si vraiment vous croyez, raha mino marina ianao vous allez vivre en vie sainte. dia iaina amin'ny fiainana Si vraiment vous marina croyez, raha mino marina vous ianao allez donner votre cœur à Jésus, dia omenao jesosy ny qui vous fonao a aimé, zay tianao qui est mort sur le zay calvaire. fato anao tao Si kalvari quelqu'un dit je crois en raha Jésus misy olona milaza hoe mino jesosy et il n'a pas repenti, kanefa tsy mibebaka il est izy menteur fa andaingy izy et il n'a pas de vérité. tsy manana ny marina C'est pour ompony ça izy que Jésus a dit, zany lazany jesosy prêtez hoe avant, mitory portez conviction sur le cœur des gens, mitondra fivapoampon'ny olona qu'ils connaissent leur péché, aoko fatany faotany et qu'ils aloha connaissent la vérité de Dieu. fatany marina avy Après amin'andriamanitra que vous prêchez, ao arina nitorinao et eux on accepte, ka mandray izy ireo et après on repentit. ao arinan'izay Il mibebaka a izy dit baptisez-les. ka milaza hoe ataovy badisa amin'izay izy Alléluia. Comment les baptiser? ahoana anaovana badisa Il a dit dans beaucoup de l'eau. hoy izy hoe any amin'ny rano be Allez à Hénon, makany ainona izy cherchez une lac, mitady rano be anao cherchez quelque place où, mitady toerana izay misy rano anao exactement comme Jésus était baptisé. tahaka zay nanaovanany jesosy Et la parole de Dieu dit, ary hoy ny tenin'andriamanitra Jésus est descendu dans l'eau. nidina tao anaty rano Vous ne jesosy pouvez pas descendre dans une verre. tsy afaka midina anaty vera ianao Quand on anaty vous a rano iver baptisé, mon cher ami, rehefa natao badisa anao rehefa on a malala pris 3 gouttes de l'eau. dia nandray rano telo mitete C'était un mensonge. tena laigny ireny Ça, ce n'est pas baptême. tsy badisy zany Le rehefa mot malala. baptême ny teny hoe veut badisy dire immersion, dia zao aropoka mihitsy veut dire interné dans l'eau. alevina mihitsy ao anaty rano Et qu'est-ce que ça veut dire? ary inona ny dikan'izany C'est une signification, za famantarana un izany symbole famantarana de la izany mort, ny amin'ny la fahafatesana résurrection de sy ny Jésus-Christ. fitanganana amin'ny maty zay Alors, nataony quand jesosy nous racontons dans l'évangile, rehefa mare ny filazantsara marina ary nous sommes sika morts de notre péché, maty amin'ny faotantsika isika nous abandonnons notre péché, ilaotra antsika ny ota rehetra nous devenons de vos vies, tonga olona vaovao sika et après nous voulons interner notre ancien vie. ary orinan'izay dia olevintsika le fiainana Nous taloha voulons l'interner une fois pour tous. ary tiatsika oleviny indray mandeha zany On a commencé une vie vauvau. satria manomboka fiainana vaovao Ça, isika c'est le baptême. zany no tena badisy C'est pour ça que Jésus a dit, zany nanaovan'i jesosy hoe entendez bien sa parole, iano tsara ny teny ce qui croira, zay mino vraiment croira, tena mino il mihitsy va me obéir, ka makatony il teny va devenir vauvau. tonga olona Et vaovao après ça, ao arin'izay baptisez-lui ataovy badisy dans le izy nom du Père, amin'ny anaran'ny ray dans le nom du sy ny Fils zanaka et le ary Saint-Esprit. ny fanahy Si vous masina me dites que vous étiez baptisé, raha hoy ianao hoe fa vita badisa aho excusez-moi mialatsiny aminao de ato vous dire, ilaza c'était aminao pas aho vrai. tsy mariny zany Est-ce que vous vous rappelez vous-même? fantatrao ve zay natao taminao Est-ce tamin'izay que vous l'avez demandé vous-même? ianao ve nangataka atao badisy Parce que remarquez la parole de Jésus. jereo ny tenin'andriamanitra Tout ce qui croira. izay mino C'est une chose personnelle. ho an'ny tenanao ane zany Et sera. no Est-ce que vous avez cru quand vous étiez bébé? mbola zazakely ve anao dia fa nino Est-ce que vous avez repenti quand vous étiez bébé? efa mibebaka anao vo tamin'ny fahakelinao Est-ce que vous avez reçu Jésus quand vous étiez bébé? efa nandray ny jesosy sady ve anao tamin'ny fahakelinao Azafadi, vous étiez dormi. olona natory angamba ianao Vous étiez dormi même. ngamba natory anao tamin'izay Et qu'est-ce qu'il a fait cette baptême à vous? inona moa ny vitan'io badisy Vous rappelez-vous de votre mensonge?
Tadidinao ve ny lainganao. Rappelez-vous de votre adultère, tadidinao les péchés que vous avez commis. faotana zay nataonao. Comme vous avez repenti, Rehefa mibebaka ianao, Jésus rentre dans votre cœur entinao ponao et il Jesosy. vous délivre des péchés. Ary izy manafaka anao Mais amin'ny ce baptême n'a rien fait pour fa vous. io batisa tamin'ny fakely io tsy Parce que nahavita c'était n'inona une chose taminao. formale. Satria fomba io. Excusez-moi, Mialatsiny ary avec tout avamalala respect, amin'ny zavatra zay nakatoavinao. ce n'est pas baptême. Tsy badisa io ry avamalala. Baptême veut dire Ny badisa ny dikany dia zao interné. Et alefina c'est un témoignage ary fanambarana que pour une chose, une œuvre de grâce de Dieu déjà accomplie dans notre cœur. miasa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zay efa miasa sahady eo am-potsika. C'est d'interner notre ancien homme. Andevenana an'ilay olona taloha. Voilà, Jean a refusé les gens d'être baptisés, Jaona dia nandatsy anao badisan'ny olona qu'ils n'étaient pas encore repentis. zay mbola tsy mibebaka. Mes chers amis, Ry avamalala, ouvrons notre cœur sokafo reny fotsika. et soyons un peu courageux de recevoir la vérité de Ary Dieu. aoka tompoko mba handray amin'kery Qu'est-ce qui a apporté de marina avy résultat? amin'Andriamanitra. Il n'a Inona pas vokatra azo tamin'ireny? pas de résultat. Tsy misy vokany. Voyez la masse Jereo reny olona qui maro reny suivent cette zay mandeha amin'ireny fomba cette ireny. tradition de l'homme. Reny fampianaran'olombelona Il n'y a ireny. pas un verset dans toute la Bible Tsy misy andiny soratra masina iraika olo amin'ny baiboly qu'on a baptisé un enfant. zay milaza fa navabadisa zazakely. Ah. Il n'y a pas un verset dans la Bible Tsy misy andiny soratra masina iraika qu'on olo a dit on a pris quelques gouttes de l'eau et on a mis sur la tête de zay quelqu'un milaza hoe nandray rano ny telo niteteka natao teo amin'ny lona et on anankiray l'a christianisé. ka nahatonga azo Vous ne kristiana. devez pas devenir, vous ne pouvez pas devenir chrétien avec 3 gouttes de l'eau, mon Tsy ho frère. tonga kristiana avy amin'ny alalan'ny rano Mais telitetehanao vous devenez rana. chrétien, ça veut dire suiveur de Christ, quand vous décidez volontairement de vous-même de suivre Christ. Fa ho tonga kristiana ianao zany hoe dikan'izany dia mpanaraka an Kristy raha manapa-kevitra anaraka an Kristy sy akatony didiny Et ianao. je vous dis franchement, Ary lazaiko aminao dans marina le nom de Jésus amin'ny anaran'i et Jesosy le Dieu qui m'a envoyé, ary ny Andriamanitra vous naniraka ne ahy pouvez pas être sauvé tsy ahavoavonjy ianao avec ce genre de baptême. amin'izany karazana badisa zany. Repentez-vous Mibebay ianao et aloha soyez baptisés. ary aoko atao badisa. Sinon, Raha tsy vous zany n'allez jamais voir ciel. tsy ahitan'ny lanitra anao Et vinanao. voilà, son prophète vous dit ce soir, Ary zao arivo zao nilazany mpaminany ianao jamais vous hoe irez au ciel. tsy ho tonga any an-danitra ianao, Jamais vous irez au tsy ho ciel. tonga any an-danitra ianao, Pas de salut, tsy manana pas famonjena, d'espoir, tsy manana sans fanatanana, repentance, raha tsy misy changement fidavahana, de vie, tsy vapo, vraie croyance en Jésus. tena mino Jesosy amin'ny Et lalana. Jésus devient invité dans votre cœur. Ary Jesosy ho amponao Et après, aorian'izay soyez baptisés. aoko atao Ne badisa changez ianao. pas la parole de Dieu. Aza hovanany Je tenin'Andriamanitra. suis responsable de dire la vérité. Zaho dia manana andraikitra ilaza aminao ny marina, Parce que je pleure pour votre âme. satria mitomano ho an'ny fanahinareo aho, C'est dur pour votre âme. miasa mafy ho an'ny fanahinareo Dieu m'a aho. envoyé. Andriamanitra no Et je naniraka dois ahy vous dire la ary vérité. ilaza ny marina aminareo aho. Soyez un peu, ouvrez votre cœur. Aoka tompo hanokatra ny fonareo nareo. Ne croyez pas dans des mensonges. Aza mino ny lainga, Même qu'il y a des milliers qui les suivent. na dia misy maro aza manaraka izany, Mais vous pouvez aller là-bas. nefa aza makany ianareo. Ceci était là-bas. Fa izao reto Moi, j'étais à vol là-bas. za koa mba efa tany Mais je ranga n'ai jamais reçu la grâce de kanefa tsy Dieu. nandray fahasoavan'Andriamanitra Mais tany aho. quand j'ai entendu Fa l'évangile, rehefa nandeha ny filazantsara marina quand aho, j'ai reçu Jésus, rehefa nandray Jesosy aho, j'ai repenti. rehefa mibebaka Et aho, après, quand j'étais baptisé, aorianan'izany rehefa natao badisa j'ai aho, reçu le dia Saint-Esprit. niraisitry ny fanahy masina. Alléluia. Alléluia. Et là, vous voyez, vous dites, mais on nous a dit c'est péché d'être rebaptisé. Ary hoe ongiany lazaina taminareo hoe faotana indray nge natao badisa fanondrony. Mensonge. Laingy izany Vous tompony. n'étiez pas baptisé. Mbola tsy natao badisa ianareo. Vous vous rappelez? Tadidinareo ve za? Avez-vous le demandé? Tadidinareo hoe nareo nangataka atao? Non. Vous étiez dormi. Ngamba natoronareo. C'est vrai ça. Mais Jésus a dit, Fa hoy Jesosy hoe tous ceux qui croiront, zay mino ne changez pas la parole du aza Saint-Esprit. hovana ny tenin'ny fanahy Je masina. vous avertis dans le nom de Dieu. Averitro aminareo amin'ny anaran'ny tompondray zany. Vous irez à l'enfer. Ho any amin'ny elo nareo. Maudit ceux qui changent sa parole. Zay manova ny Et tenin'Andriamanitra le résultat, ça se voit. ary hita mivokatry zany. Il n'y a pas le Saint-Esprit Tsy misy fanahy masina. dans les places qui croient dans ces choses Ao amin'ny pareilles. toerana zay mino zany zavatra lazaytika zany. Mes chers amis, Ry afa malala. votre Bible est dans votre main. Eo an-tananao ny baibolinao. Votre Jésus est le modèle. Eo Jesosy ny modelinao. Comment il était baptisé? Ahoana nanaovana batisa azy? Suivez votre Sauveur. Arao zay natao tamin'ny tomponao. Suivez son commandement. Arao ny didiny. Littéralement, exactement comme il a dit. Arabaky teny tahaka izay nanoratana azy. Parole Ny teniny ne peut pas être changée. tsy azo hovana ny Le teniny. ciel va changer Ny lanitra ho foana. et la terre va changer. Tany ho rava. Ils vont disparaître. Ho rava ireo. Mais pas un mot Fa tsy misy na dia litera ray aza na phrase ray aza ne peut pas être même transféré en avant. azo soloina atao indray atao On ne peut pas m'être baptisé après croyer. tsy azo atao ny manao batisa
ao alohan'ny inoana. Parce que le Saint-Esprit a mis croyez être baptisé. Satria fanahy masina nanao hoe mino alohany ianao Et fanabatisanao. si vous soyez baptisé sans croyer, Raha vita batisa tsy mbola nino sans ianao, croire, tsy nino, ça ne vaut rien. tsy mahavita ninino zany. Allez porter des fruits de repentance. Mitondra vometry Et fibebahana. après, Aorian'izay, vous serez prête vonona ianao, d'être baptisé. do atao batisa ianao. Vous dites, ce n'est pas très important. Hoy ingahinao hoe tsy de ilainy zany. Pourquoi Jésus l'a accompli? Ko nahoana ary Jesosy nanatanteraky zany? Pourquoi il baptisait les gens? Nahoana izy nanao batisany olona? Est-ce qu'il jouait Jésus? Lalao ve Jesosy? Est-ce qu'il faisait quelque chose qui n'était pas important? Manao zavatra tsy de manahoana ve Jesosy? Faites attention. Tandreo tsara to. Aoka kiteny zany tsy Il n'a anisaitsaina pas dit zany. vous êtes sauvés seulement parfois. Izy nanao hoe vonjena amin'ny finoana fotsiny Non, nareo. il a dit tout ce qui croira Hoy izay mino et sera. no atao. Paul, quand il a cru en Jésus, Paul rehefa nino ny Jesosy quand il Kristy, a vu Jésus dans les rues de Damascus, rehefa nahita Jesosy tamin'ny lalana makany Damaskosy izy, il a rencontré le Fils de Dieu. ka nahita ny zanak'Andriamanitra Il izy, a dit qui vous êtes? ka nanao hoe iza moa ianao? Moi je suis Jésus. De hoy izy hoe zaho ny Jesosy Que vous zay persécutez. enjehinao. Alors il a soumis sa vie à Jésus. De napetrany teo amperantanany Jesosy Il est ny arrivé à Damascus. tonga tany Damaskosy Et izy. après là-bas, Dieu a envoyé un frère. Taorian'izay dia nandefa rahalahy anankiray Andriamanitra. Le frère là-bas, il a dit allez baptiser Paul. De hoy izy hoe mandeha ataovy batisy Paoly, C'est mon serviteur maintenant. satria tonga mpanompoko izy Et zao. alors quand il était chez Paul, Rehefa tonga tao Paoly le il a dit mpanompon'Andriamanitra, Paul, hoy izy hoe Paoly, frère Paul, ry rahalahy le Paoly, Seigneur m'a envoyé. ny tompony naniraka azy, Jésus m'a envoyé. Jesosy mihitsy naniraka azy, Que vous recevrez votre vie fa nandray ny fiainany ianao et que vous soyez baptisés. ary ho atao batisa ianao Après zao. qu'il était guéri, Tao aorinan'izany rehefa sitany izy, et après qu'il a été sauvé, rehefa voavonjy izy, après, taorinan'izany la parole de Dieu dit, hoy ny tenin'Andriamanitra, il était baptisé. natao badisy izy. On va lire un verset dans la parole. Fakitsika andiny soratra masina anankiray, Dans l'acte des apôtres. asan'ny apôstôly, Je ne me rappelle pas ce chapitre. Where it says, stand and wash and get washed of your sins. Où il dit, lève-toi et lave-toi. bakiny indray mandeha indray, ary ankehitriny inona mampijanona anao, mitsangana miantsony anarany, ary aoka atao badisa ianao, ka ho sasana ho afaka amin'ny Quand vous fahotanao. étiez bébé, mon frère et mon sœur, vous n'avez pas eu encore de péché. Raha mbola zazakely ianao ry afa malala dia tsy nanana ota, Mais maintenant, vous êtes plein de péchés. fa amin'izao fotoana zao anao dia rakotry Vous ny avez ota. repenti. Efa mibebaka ve Qu'est-ce que ianao? vous attendez? Ino no rasanao ary? Levez-vous. Tsangana ianao, Courage. manana hery, manana Et folona, lavez-vous de votre péché. aoka ianao sasana ny fotanao. Dieu. Zany ny On tenin'Andriamanitra. va lire un autre verset. Amaky andininy hafa indray sika. Dans l'acte des apôtres, chapitre 2, Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, et verset 38. asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fahavalo amby telopolo, sivy amby telopolo. Dia On zao va lire 37, 38 et 39 manomboka ensemble. fa fito amby telopolo tsika hatramin'ny fasivy amby telopolo miaraka daholo. Raha nandre zany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Ary hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao badisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Alléluia. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay heritra lavitra, na iza antsoiny Jehova Andriamanitsika hanantona azy. Est-ce que vous êtes convaincu dans votre cœur? Resy lahatra ao ponao venao tompo, Pouvez-vous vous demander la même question? mba manaova fanontaniana tahaka zany Qu'est-ce keo, que je peux faire? inona ny tokony ataoko Je vous zao? dis, voilà la réponse. Io valy ny tompo, Repentez-vous beba ianareo et soyez baptisés. ary oka atao bat- Soyez baptisés. vita badisa va ianareo, Jésus aussi. efa nandray va, Les promesses du fa Saint-Esprit. nandray ny teny fikasan'ny fanahy Alléluia. masina. Mes chers amis, Ny afa malala, je suis dirigé zaho dia notarininy et donné ordre de Dieu ary nomeny ny tompo de vous tanana prêcher la vérité. ilaza aminareo ny marina. Je ne peux pas prêcher autre chose. Tsy afaka milaza zavatra hafa aminareo aho, Je ne connais rien. tsy mahay nininona Que la- aho fa tsy ny marina Je ampy any, n'utilise pas ma sagesse. tsy mampiasa fahendreko Je aho. te dis que vous avez entendu ou non? Zay heninao na tsy Il y heninao a un Dieu, fa Andriamanitra iray il y ihany, a une Bible, tsy misy afa-tsy baiboly il y iray a ihany, un chemin de tsy misy salut. lalana afa-tsy iray ihany ny Si le famonjena. chemin que vous avez suivi n'a pas porté salut, Raha
nisy lalana tsy nitonanao amin'ny famonjena Parce que c'était pas le vrai chemin. satria tsy ny lalana marina Mais la zany parole de Dieu, fa ny tenin'andriamanitra c'est le vrai chemin. io ny lalana marina. Répentez-vous. Mibeba ianareo Portez des fruits de mitondra repentance. vomety sy ny fibebahana Portez des preuves mitondra que vous vokatra vraiment croyez en Christ. zay alalàna fa mino Jesosy ianao, Vraiment aimez Christ. zay alalàna fa tiany Que Jesosy vous ianao, vraiment abandonnez votre zay péché. alalàna fa niala tamin'ny Qui a fotanao ianao, crucifié Christ. zay efa nanomboana Portez Jesosy tamin'ny des hafitsarina. preuves Eto ny et profo des fruits. sy ny voa Vous êtes un croyant. ary amizay fa ohatra Un chrétien. mpino anao fa kristianina ianao Suivre Christ. zay manaraka an Et Jesosy. après ça, il dit la parole. Aoriana zay hoy ny teny, Soyez baptisés. aoka atao batisa ianao Et vous serez sauvés. de ho voavonitsy, Et vous allez recevoir encore quelque chose en plus. ary mbola andray zavatra ambonin'izay ianao, Les promesses. ny teny Le fitsasana baptême du Saint-Esprit. dia ny batisa ny fanahy masina. Alléluia. Alleluia. Je remercie le Seigneur Misaotra ny tompo aho parce qu'il a ouvert mes yeux satria nanokatra amin'ny masoko izy et il m'a donné la vérité. ary nasehony any marina. Je suivais les formalités un jour. Nanaraka ny fombafomba aho ndray On andro m'a tany baptisé quand j'étais bébé. dia mba natao batisa koa tamin'ny On fakely m'a dit vous êtes devenu chrétien. dia hoy nolazainy olona tamin'ny Mais j'étais menteur. nefa nandainga aho Je faisais tous les péchés. nataoko daholo ny ota rehetra J'étais partout. dia naleoko daholo ny zavatra Pas rehetra, de joie, tsy nanana fifaliana pas aho, de paix, tsy nanana fiadanana pas de aho, grâce. tsy nanana fahasoavan'andriamanitra aho, Saint-Esprit. tsy nanana fanahy On masina m'a dit aho. vous êtes chrétien. Nefa dia mipepena natao Mensonge. kristianina anao hoe langy Mais zany, si c'est christianisme, fa tsy kristianina ça doit zany être réel. tena tokony ho marina Je maha dois kristianina, l'expériencer. tokony ho tsapako ny maha Mais j'ai kristianina entendu un évangile. fa nahare filazantsara anankiray aho Exactement ce que je vous prêche. tahaka an'izao nipiriko taminareo zao. Il m'a dit écoute, Hoy izy hoe enoy non, tsia non, il faut aller à la Bible. tokony andeha hijery Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? inona lazainy Qu'est-ce que sa parole dit? dia ho raisiny izay lazainy teniny. J'ai entendu, Iemoko zany j'ai décidé, nanapa-kevitra aho, j'ai repenti, mibebaka aho, j'ai changé ma vie. novako ny J'ai fiainako, invité Jésus dans mon cœur. natsoko ny tompo honina atao foko, Je l'aimais de tout mon cœur. tiako tamin'ny foko rehetra izy. J'ai décidé jamais je ferai quelque chose qui va le trister. Nanapa-kevitra afa tsy hanao zavatra mampalahelo azy Parce itsony qu'il m'a aimé tellement qu'il s'est crucifié pour moi. satria tiany loatra aho ka izany nanomboana azy tamin'ny afitsaliana. Tiako izy, Je l'ai reçu niraisitra izy, comme mon sauveur personnel. mpamonjy ny tenako, Je lui ai donné mon cœur. meko azy ny Je foko, lui ai donné ma vie. meko azy ny fiainako, J'ouvrir mon cœur. nisokafako ny foko. Après lui-même, il est venu. Aorian'izay dia tonga Il izy m'a sauvé. dia nanavitra Le izy, diable qui m'a prisonnier, ilay dia volona maty il a nateo donné 2 coups. dia nahoasiny Il l'a jeté dehors. ary navoaka ny tao Il a pris position dans mon ary dia izy cœur. mipetraka tao am-poko. Alléluia. Les chaînes des péchés, Ny gadra ny ota il l'a crasé. no tapahiny, Il a dit, allez libre. dia nasainy hoe mandehana malalaka. Alléluia. Et il est venu dans mon cœur. Tonga tao am-poko izy, Il a porté sa joie. mitondra Il a fifaliana, porté sa grâce. mitondra fahasoavana. Alléluia. Et après, Aorian'izay j'ai dit Jésus, hoy aho hoe je vais Jesosy, te suivre à la fin. anaraka anao Il m'a manrak'izay. dit, vous lisez la parole. Izay vakio ny teny ozy. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre et Paul? Inona no Pierre azo et Thomas, atao? Ripetera sy Thomas, Pierre et Jean. ripetera sy Qu'est-ce John, qu'on peut faire? inona no tokony ho atao? Lisez. Vakio, Repentez-vous mibebaha et soyez baptisés. ary aoka atao Et batisa, vous recevez ary andray la ianao promesse du Père. miteny fikasan'ny ray. Alors j'ai fait exactement. Dia nataoko araka izany J'ai mihitsy. cherché un vrai serviteur de Dieu. Mitady tena mpanompon'Andriamanitra marina aho, Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. mitady olona manana fanahy masina aho, Quelqu'un qui était premièrement me baptisé aussi la même chose qu'il va me baptiser. mitady olona zay nanao batisako tahaka ny tadiavan'ny olona taloha nanaovany ahy. Parce que si lui il n'a pas fait la chose, Raha tsy nanao zany zavatra zany izy c'est un hypocrite. dia tena piatara velatsy. Non, je veux quelqu'un qui était vraiment baptisé comme Jésus a dit. Mitady olona zay efa vita batia arak'izay lazainy Jesosy koa hanao batisa, Et pas un fumeur, fa tsy mpifoka ni un buveur, na mpisotro ni quelqu'un qui organise des kermesses, na reny olona mpanao kermesy ni reny, le cinéma. na reny mpandeha amin'ny cinéma reny, Non. tsy nandeha tamin'ny olona C'est tahaka quelqu'un zany qui aho, aime Dieu, fa olona qui tian'Andriamanitra ny vit en zavako, vie sainte, zay miaina amin'ny fiainana qui masina, a Jésus dans son cœur. zay manana an Jesosy ao am-pony, Parce que là-bas, il y a la bénédiction. satria ao no misy Je lui fitahiny. dis, s'il vous plaît, Dia hoe aho taminy hoe raha sitraka ao re baptisez-moi. mba ataovy Parce batisa que aho, la parole de Dieu dit. satria ny tenin'Andriamanitra manao hoe Très bien. tsara hoy Où est-ce qu'il y a beaucoup de l'eau? aiza misy rano be aro izy, Allons là-bas. ndao hoantsika, Angen. dia nandeha fainga zay, On était pieds là-bas. dia lasa tany zay, On m'a dit, vous avez repenti. dia hoy efa mibebaka ve anao? Vraiment? Dia marina mihitsy fa mibebaka anao? Marne, j'ai dit. Dia hoy izy aho hoe marina fa mibebaka, amin'ny foko mihitsy Vous mibebaka. croyez en Jésus? Mino Jesosy fa hainao izy, Vous l'avez reçu dans votre fa cœur. nandray azy ao am-ponao fe ianao, Vous allez le suivre. anaraka azy mihitsy fe ianao. Entoko. Eny tompoko iaho. Oui. Alléluia. Alléluia.
Il m'a dit vraiment de tout votre cœur. amin'ny fonao ve zany ozy Et une tour. eny tompoko iaga Alors il m'a dit, dia zao ary lazainy voilà le monde sont témoins. ireo ary ny vavolombelona ozy Le ciel est témoin. ny lanitra vavolombelona Et cette place est témoin. ary ty toerany tiako vavolombelona Selon votre confession. araky ny fiekenao Et selon votre foi. araky ny finoanao Et selon le commandement de Dieu. araky ny didin'andriamanitra koa Je vous baptise. za manao batisanao Dans le nom du amin'ny Père. anaran'ny ray Le Fils. sy ny zanaky Et le Saint-Esprit. ary ny fanahy masina tena robony aho J'internais toute mon ancien vie. nalevona tao le fiainao J'ai kita laissé rehetra l'ancien Daoud nalevitry tao le daoda tota qui était monteur. zay mpandanga Je l'ai laissé dans le tombeau. nalevitry tao pasana tao izy Alléluia. Alleluia. Le baptême ny batisa signifie le tombeau. dia fasana ny dikany Complètement dedans. ao anatiny ao mihitsy Complètement couvrir. dify tao mihitsy Alors j'ai interné là-bas nalefina tao aho mon ancien le homme. olona tota Et après je ressuscité. rehefa aveo dia nitsangana tamin'ny maty aho olona Alléluia. alleluia Vavonzi. voavonjy Vavonzi. voavonjy aho Complètement. tena voavonjy Jésus dans mon cœur. ao am-poko jesosy Prête de le servir. nanompo azy aho Plein de sa grâce. feno ny Et fahasoavana après ça, aorinan'izay ndray Abarayo, dia niteny abara eo j'avais promis le Saint-Esprit. ianao fanampanatena fanahy masina Alors donne-moi le Saint-Esprit. nao aingany zany Alléluia. J'ai prié, vavaka aho j'ai demandé. vavaka aho Et nangataka aho après il est venu. taorinan'izay La tamy izy puissance s'approchait. ny herin'andriamanitra Il a tombé. nanatony Il a rempli dia la tombe. nilatsaka Et après kadimena quelqu'un, il a pris contrôle de cette langue ary nisy olona koa namarika zany zavatra zany tamiko qui porte toutes les troubles du monde. zay mitondra zava-manahirana amin'ny Tous fiainana les ty troubles du monde viennent de votre langue. ny fahaserana rehetra tonga eto amin'izao fiainana zao dia avy amin'ny lelanao io Et ça doit être capturé, ary io konko dia tokony ho amboarina bien possédé tena ho amboarina par le mihitsy Saint-Esprit. avy amin'ny alalan'ny fanahy Il va dire masina maintenant cette langue dia hoy izy hoe amin'izao fotoan'izao io lela io va glorifier Dieu. dia Je prends kalazan'andriamanitra contrôle. hodiniko lela io Et il a commencé à parler. dia nanomboka ny teny izy Alléluia. Vous me dites, mais on m'a dit c'est une malédiction d'être rebaptisé. ngamba ianao ilaza amiko hoe ozona indray zany atao batisa fanorono zany Menteur sans. fandangy zany tompo J'ai reçu la bénédiction après que j'étais rebaptisé. nandray fitahina taloha nanaovana batisa Quel mal vous voyez? inona zao ny ratsy tanareo Je aminy suis heureux. faly azao Jésus dans mon cœur. sambatra aho Ma femme la même chose. tahaka zany keo vady Nous prions pour les malades. mivavaka ao ny marary zay Seigneur, les guéris. ary ny tompo manasitrana ireny Il nous a envoyés. maniraka anay izy Nous prêchons. mitory zay Il porte notre prédication résultat. ary mitondra vokatra ny toroteninay Quelle malédiction. inona nozona azonay Ils am'zany sont des menteurs. fandangy ireny Ils portent la bénédiction. tondra fitahina izy Pourquoi? nahoana Parce que j'ai suivi le commandement de Christ. satria zaho manaraka ny didiny Mon kristy soif dans mon cœur, nietaetako ao am-poko mon charge dans mon cœur, nieta mavesatra ao am-poko l'appel de mon cœur dia niantso foko et le charge de Dieu pour vous. dia tsy misy nieta mavesatra avy Je vous amin'andriamanitra ho invite anareo au Christ. iantso anareo amin'ny jesosy io Recevez la vraie parole de Dieu. andray ny tenin'andriamanitra marina Répondez-vous. mibebay ianareo Répondez-vous. mibebay ianareo Croyez vraiment. minoa marina Suivez vraiment. arao marina Abandonnez votre vie. ialao ny ota Soyez vos. aoko lomba vaovao Et après, soyez baptisés. ary orinan'izay oko atao Et batisa vous ianareo recevrez les promesses de ary Dieu. ianareo andray ny teny fikasany Alléluia. alleluia Si vous désirez être sauvés, raha tianao no voavony ça c'est le chemin. zany ny lalana Jésus a dit, zany lazainy jesosy moi je suis la vérité zaho ny fahamarinana et le chemin. sy lalana Un chemin seulement amène au ciel. anankiray ihany ny lalana makany an-dany Dieu est juste, andriamanitra dia ne marina trompe jamais personne. tsy mamitakolona Ça izy sera injustice de Dieu s'il a de différentes religions et de différents chemins qui amènent au ciel. tsy fahamarinana no ataon'andriamanitra raha misy lalana maro makany an-danitra C'est une injustice. tsy fahamarinana zany Ce n'est pas un Dieu qui donne de différents chemins, tsy andriamanitra zay mame lalana be dia be ho any an-danitra mais c'est un bandit, fa tena c'est un totakely diable tena devoly qui dit dans les âmes zay milaza fanahy n'olona sans hoe de différentes doctrines, misy fampianarana maro zay de mahatonga any différents an-danitra chemins, misy lalana maro mais tous arrivent au ciel. ho tonga any an-danitra daholo reny Mensonge! lainga Jésus il dit il y a un chemin. jesosy nilaza hoe lalana lui iray le ihany chemin. ary izy ny Et lalana c'est la vérité de la parole de Dieu. ary ny marina avy amin'ny Je n'ai tenin'andriamanitra pas écrit la Bible. tsy zaho nanotra ny baiboly Même je n'ai pas imprimé la Bible. tsy zaho koinko ny nanota ny baiboly Lisez votre Bible. vakio ny baibolinao Priez. vavaha Suivez la parole de arao Dieu. ny tenin'andriamanitra Il y a un chemin qui amène au ciel lalana iray ihany mahatonga any an-drano et un vrai chemin. ary ny lalana marina C'est la parole de Dieu. J'ai suivi 4 mois, efa nanaraka efabolana mais je n'ai pas reçu le résultat. nefa tsy nandray ninonina Et je vais vous dire volonné. dia lazako anareo veloma to Après, je vais vous dire volonné. ilozako anareo Mais ne jugez pas.
faza mitsara Et on ne peut pas savoir d'une réunion. fa tsy mahita ny ninanao raha Ce n'est pas fiverenana assez. tsy ampy Le fiverenana mandeha. Saint-Esprit a besoin de travailler sur votre cœur. fanahy masina dia mila miasa ao anatin'ny fonao Jusqu'à que vous vraiment soumis. any anaran'i jesosy no anaovy zany Et croyez qu'il fera cette miracle. ary minoa fa jesosy no anao fahagagana De tout votre cœur. amin'ny fonao ninoa zany Ayez foi. aoka anampinoana Seigneur, nous te remercions ce soir saotranao zay andriamanitra amin'izao arivo pour zao ton Saint-Esprit, noho ny fanahinao pour ta masina puissance. noho ny On herinao te demande que tu poses ta main sur chaque personne qui est malade ici. mangataka aminao zay apetrao amin'ny tanany zay marary eto ny tananao Ta main qui était clouée pour nous. ny tananao zay voafantsinoiny Ta main qui aminay a guéri des milliers. ny tananao zay efa nanasitana olona maro Guéris chaque personne ici. sany ny olona tonga eto tompo Avec tes meurtrissures avy amin'ny alalany avec ta taminao puissance. sy ny ratranao ary ny et herinao dans ton nom. amin'ny anaranao Nous venons avec dans le nom de Jésus tonga eto amin'ny anaranao zay jesosy et eo dans l'autorité du nom de Jésus ary amin'ny fahefana nomeny jesosy contre toutes les démons manohitra ny devoly et rehetra contre toutes les maladies manohitra ny aretina rehetra et que chaque maladie soit ho any guérie. aretina rehetra hositana amin'ny Nous anaranao chassons toute l'œuvre du diable ho anay ny asan'ny devoly rehetra tompo dans le nom de amin'ny Jésus-Christ, anaran'i jesosy nanaovanay le zany Fils de Dieu. zanak'andriamanitra Et zay chaque personne ary ny olona rehetra ce tonga soir eto amin'izao sera ariva zao délivré ho afaka par sa daholo puissance amin'ny alalan'ny et dans le hery nom de Jésus-Christ. amin'ny anaran'i jesosy Amen. amen Seigneur vous bénisse. tain'andriamanitra ny anareo On va entendre maintenant les réunions. andre fanampaharany reto vavolombelona isika Alléluia, mitsangana eto atopoko vavolombelona noho ny fahasoavana lehibe izay azoko tamin'Andriamanitra. Maro ihany angambany mahalala ahy eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao, fa efa nanaraka fivoriana maro nandritra ny taona maro aho ary nandray fahasoavana lehibe indrindra tamin'izany. Nefa faroako fa mbola tsy tsapako izany hoe famonjena, fa ny fahasoavana niraisiko dia efa niray be dia be tokoa. Nefa raha nisy olona nanontany aho hoe voavonjy va ianao, dia ny anahana ary avako malala ary tsy nafantatra izany. Nefa nahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra izay efa niraisiko be dia be. Tsapako anefa tamin'izao faran'izao fa ohatra ny hereradraraka satria nidona paoriana mafy tamin'ny fahasivy amby roapolo ny volana desambra novambra heritaona merikely zay, dia nitsapaina fa maty ny vadiko ary ohatran'ny ekivy sy toreraka ny ara-panahy aho. Atao aorianan'izay indray afaka kely foana volana vitsivitsy dia nisy zanaka taizanay tao an-trano izay mpanampy anay amin'ny momba fivelomana ara-nofo. Natsoiny tompoko io taty arina ary tena nahatsiaro reraka tokoa ny fanahiko. Nefa rehefa nandroso rehefa tonga ny mpanompon'Andriamanitra ka namorona ny fivoriana tany a Sainte Marie dia nantoy nanaraka izany fivoriana izany ary arakaraky nandehanako namonjy izany fivoriana izany dia voatafy hery indray ary avako malala ka tsy reraka. Saotra ny tompo aho tamin'izany fa nomeny hery tokoa ary amin'izao fotoana izao na raharan'olona telo aza dia efa vitako fa mindrapo avy amin'Andriamanitra izany ary efa natao badisa andro any dia fihainy fifaliana sy fiadanana fo. Alléluia, azoko famonjena. Oui, on va prendre cette jeune. Mijoro vavolombelona eto atompo za dia tanora nanaraka ny sitrapo izao tontolo izao. Tanora teo ambavahoana ny fahaverezana nefa ankehitriny rehefa mibebaka tamin'i Jesosy aho, rehefa natolotra ny Jesosy ny foko dia niraisiny nataony batisa tamin'ny fanahy masina anko maraina. Iderany Jesosy aho amin'ny andro rehetra sisa iainako. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je vais vous demander le reste, pardon, je crois que je dois terminer la réunion. Lundi, Azafadi, vous avez mardi, vous avez mercredi, on va vous prendre dans ces jours-là. Alléluia. Je vais terminer la réunion comme ça, vous pouvez. Oui, et demain matin à 9h, à 8h, raha maraina valo pose ta main sur chaque tête. mba metanao ny tananao amin'ny lohany Et bénis chaque famille représentée ary ici. tahiny fianakaviana tonga eto rehetra Suive par l'œuvre du Saint-Esprit. ary miarahamy toko amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy Et masina continue ta bénédiction dans leur ary cœur. eo ka fitahinao itoy maritra Protège chaque personne. arovy izy tompo Accompagne-le de leur miaraha maison. lalana aminy anao hatrany an-trano Aide-le d'avoir le courage apio izy tompo ary de ampaherezy continuer à entendre ta parole mba azahoany mihaino ny et teninao de toy te suivre de tout leur ary cœur. anaraka anao amin'ny fony Dans le nom de Jésus amin'ny anaran'i jesosy et pour sa gloire. sy ho voninahiny Amen. amen Laisse volume toko. veloma tompoko nakondrera ederanera vokonjeane yendesi vale namnilay fiborina mas
sina yendefi bina taunire fuwa funzitung